Raha atao jeritodika ny tantara ny taona 1970 izany hoe tany amin'ny vanim-potoanan'ny fahampanjaka no efa nanana sambo-piady i Madagasikara. Anton'izany ny fahatsapan'ny praiminisitra Rainilay Arivony ny mahazava-dehibe ny fehezana ny ranomasina. Tamin'io vanim-potoana tokoa dia ny praiminisitra Rainilay Arivony no mpitondra fanjakana voalohany nahatsapa ny herin'ny ranomasina, andraikitry ny ranomasina eo amin'ny fampiroboroboana ny toekaren'ny fanjakana. Tamin'izany fotoana izany izy dia niezaka nividy sambo natao mpitatitra entana sy mpanondrana omby manodidina ireo nosy rahavavy manodidina Madagasikara. Isan'ireny sambo ireny ny sambo Antananarivo, ny sambo Normandie ary ny sambo Ambohimanga. Fa ny sambo Ambohimanga rery izay natsoina hoe kanone Ambohimanga no nisy fitaovam-piadiana, ka io sambo io zany no heverina fa sambo mpiady voalohany tamin'ny vanim-potoana fahampanjaka. Ny 20 Janoary 1990 tafajoro ary ny tafika an-dranomasina Malagasy. Io fijoroan'ny tafika an-dranomasina Malagasy io izay nifanojo indrindra tamin'ny namoronana ihany koa ny singa ranomasina na ilay antsoina hoe élément mer. Tanamasoandro ny anaran'ny sambo-piady voalohany nanana ny tafika an-dranomasina Malagasy tamin'io vanim-potoana io. Daty mifanojo tamin'ny namoronana ny singa ranomasina, izany hoe élément mer amin'ny teny frantsay, teo anivon'ny tafika Malagasy io daty io. Ka namindrana ny patrouilleur Marjolaine izay sambo-piady frantsay hoe eo ambany fanevan'ny Madagasikara, ka nomena ny anarana hoe Tanamasoandro tamin'io daty io. Isan'ny manamboninahitra voalohany nandrafitra ny tafika an-dranomasina ary vavolombelon'ny tantaran'ny tafika an-dranomasina tamin'izany ihany koa ny amiral Didier Ratsiraka izay mbola enseigne de vaisseau de 2e classe izy tamin'izany fahatongavany tao amin'ny tafika an-dranomasina Malagasy izany. 1960 hazo l'indépendance teraka ny tafika Malagasy, tafika an-dranomasina raha tsy diso 61 vao teraka, 60 62 2 ans ny école navale, vita ny Jeanne d'Arc, de Vanso, miverena tanindrazana ianao, sous-lieutenant, me présenté. De mandana Nan Diego, de nanao officier en second, tamin'izany fotoana za rely. De tamin'izany alohan'ny école navale zay tsy mety raha za rely. Tamin'izany fotoana zany mbola tsy mitovy ny officier de pont, officier de marine sy ny officier mécanicien. De zay za tsy andeha rery ihany fomba tady namany Sibongui. Za comme faussaire de raha raisiko i Sibongui comme mécanicien. Samy mody moa zay. De taty aoriana aka sambo faharoa, mailaka faharoa. Mailaka voalohany aloha tonga tamin'izay fotoana zay nisy foara atao Tamatave raha tsy diso tonga tany Philibert Tsirana sy ny namany. De niditra teo amin'ny sambo teo de araka nandeha zay nazira tany Nosy Alana nentina Bajerenjareo fa salahoany ty sambo kely ty de kely loatra ty. Aloha mitady sambo lehibe. De nalefa tany Cherbourg aka ny mailaka faharoa miaraka amin'ny commandant français zany manazara teny zany. Ça s'appelle prendre la suite du commandement. Satria zany no commande an'le sambo raha théorique. Nivoatra nanaraka ny vanim-potoana ihany koa ny tafika an-dranomasina Malagasy ary nanamarika izany ny teo amin'ny Repoblika faharoa sy ny Repoblika fahatelo. Dia nifanojo tamin'ny naterahany Repoblika faharoa, izany hoe nanomboka tamin'ny taona 570 ka hatramin'ny taona 310. Tamin'ny fotoana io raha mataditsika no niala tao amin'ny tompam-pahamarana tao Antsiranana, tao Décocheré zany ny tafika an-dranomasina frantsay, ary
nanangana ny etamajoro ny erenabakabaka sy an-dranomasina nitambatra ny fanjakana. Zany hoe nitambatra etamajoro zany a ny singa ranomasina élément mer sy ny singa arabakabaka élément air. Tamin'ny fotoany koa vanim-potoana io a no nananganana ny tompamaharana ao Antsiranana na ny base aéronavale d'Antsiranana sy ny détachement marine any Mahajanga zay nametrahana andreo sambo zay azontsika tamin'ny rahalahy koreanina tavaratra anakefatra dia tsy zany a fa ny vedety numéro 1, ny vedety numéro 2, dia ny V3 ary ny V4. Ny sambo vaovao nahazontsika koa taorinan'io a tamin'ny nandritry ny vanim-potoana io a dia ny remorqueur trozona izay namboarina tanteraka koa tao amin'ny orinasa Sikrenina. Io moa zany a dia tsara manamarika fa ny remorqueur trozona dia mbola perinasa hatramin'izao. Tamin'io vanim-potoana io koa tsika no nahazo tamin'ny fanjakana frantsay ny edika aina vaovao izay sambo frantsay izy io a L90-82 zay ny anarany taloha. Taorinan'izay tsika dia mbola nahazo sambo fanomezana avy amin'ny fanjakana frantsay ihany koa dia tsy zany a fa ny patrouilleur matsiro izay a sambo mpiady frantsay taloha nitondra ny anarana hoe chamois. Namarana an'io vanim-potoana fahatelo io a no natongavany reny vedety amerikanina anankely ny aingam-pandeha reny a izay misy anankiroa any Mosbe, misy anankiroa any Mahajanga ary misy anankiroa any Sainte Marie. Mariky ny fiandrianam-pirenena ny fananana tafika an-dranomasina matanjaka. Samy nahatsapa izay avokoa ireo mpitondra ny fandimby ary samy niezaka nanatsara ny tafika an-dranomasina. Antoka iray ahafahana mampandroso ny tekare-pirenena ihany koa ny fifehezana ny ranomasina. Io ranomasina io tompoko dia facteur d'émergence. Anisany tsy ho rery fa anisany ary goavana be aza raha atao hoe jerena akaiky. Ka tsy tokony ilalao loatra isika fa tokony andraikandraikitra tsy hoe ny olona ao anatin'ny resaka ranomasina ihany miasa amin'ny ranomasina ihany na nitafika ny ranomasina ihany tokony ho tonga saina amin'izay fa ny olom-pirenena tsirairay izay efa voro-saina miatrika ny adidiny sy ny andraikitra amin'ny tandrifiny satria tsy vita zany raha tsy manana hery ara-toekarena sy ara-bola ny firenena anankiray. Hatreto aloha tsy mbola manana sekoly mampiovana ho manambonahitra tatsambo i Madagasikara. Mandrato fianarana any ampita avokoa ireo zatovo malagasy maniry ny ho lasa miaramila tatsambo. Noho ny tsy fisian'ny sekoly manomana manamboninahitra tatsambo miaramila eto amintsika aloha hatreto dia ny akabeazan'ny fiofanana dia amin'ireo sekoly vahiny daholo na école navale any ivelany zany tanisa vitsivitsy ohatra ny any France, ny any États-Unis, ny any Maroc manomana ny officier de marine malagasy. Misy koa nefa ireo izay nivoaka avy amin'ny akademia militaire dia manaraka fiofanana ho lasa tatsambo izy ireo ka dia miasa ohatran'ny tatsambo rehetrarehetra manamboninahitra tatsambo rehetrarehetra nivoaka tamin'ireo sekoly avy any ivelany. Ny mahakasika ny ho an'ireo tatsambo tsotra indray dia nandritra ny fotoana maharitra dia tato amin'ny base navale natao fiofanana fa ankehitriny kosa efa misy ny atao hoe centre d'instruction navale izay mijoro any Mahajanga manomboka amin'ny fiofanana élémentaire zany na ireo hiditra nao zazavao dia efa manomboka any sy ireo dingana rehetrarehetra izay arahan'ireo tatsambo ireo mandritra ny carrièrany dia ao amin'io centre d'instruction navale ao Mahajanga io no miandraikitra azy ankehitriny. Amin'izao faha-enimpolo taona ny tafika an-dranomasina izao noho ny fiovahan'ny ambana sy ny filana. Miova endrika tanteraka ihany koa ny tafika an-dranomasina malagasy noho ny politika nentin'ny mpitondra ankehitriny izay tarihin'ny filoham-pirenena izay filoha faratampon'ny Foloalindahy sy ny ministry ny fiarovam-pirenena. Isan'ny voakasika betsaka ao anatin'izany fanovana izany ny tafika an-dranomasina. Nanomboka tamin'ny taona 1994. Io vanim-potoana io ny tena manamarika azy dia izao fitondrana vaovao misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana izao. Tamin'ity fitondrana ity tokoa no nisy ny fanitsiana ara-drafitra voalohany natao tamin'ny tafika an-dranomasina ka
nanovana ny fibakiona ny ren-dranomasina zay niakatra tamin'ny état-major général ny Tafika Malagasy ho état-major ny Tafika an-dranomasina maleo tena. Tamin'izany fanitsina radrafitra natao izany no nandrafetana paikady vaovao andrakofana ny fari-dranomasin'ny Madagasikara rehetra, zany hoe ny espace maritime ny Madagasikara, satria fantatsika tsara fa hatramin'izay dia tany amin'ny tapany avaratra ihany no misy ny Tafika an-dranomasina. Nanomboka teto zany sika dia nanomboka nidina napidina ny tobom-pamaharana ny Tafika an-dranomasina ny anatsiny, ka izay ny nosokafany détachement marine any Tolanaro any Fort Dauphin ary isokafany tsy ela ny tobom-pamaharany Tafika an-dranomasina any amin'io faritra atsimo io. Tamin'ny nananganana ny état-major ny Tafika an-dranomasina ihany koa tamin'ny taona 2021 no nanomezana iraka vaovao, zany hoe nouvelle mission zany ho an'ny Tafika an-dranomasina izay mifanaraka tanteraka amin'ny ambana misy eny an-dranomasina. Dia tsinona zany fa iraka mikasika ny fiarovana ny tanindrazana dia ny atao hoe mission de défense sy ny iraka mikasika ny fiambenana ny morontsiraka na ny atao hoe mission de garde à côte. Fa inona marina ary zany ny tena anjara asa sahany ny état-major Tafika an-dranomasina vaovao io. Izy no manome ny baiko sy ny toromarika rehetra amin'ny fandrindrana ny asa sy ny fiarovana ny fari-dranomasina ny Madagasikara. Afaka mamitahiraka an-tanety sy an-dranomasina raha misesy-dranomasina ny deuxième bataillon d'infanterie de marine ka ny fitaovana ary ny fampitaovana ankoatran'ny olombelona mazava ho azy dia mifantoka kokoa amin'izay fitaovana an-dranomasina zay. Raha fehezina anisan'ny kitro ifaharan'ny fiarovana ny Madagasikara ny Tafika an-dranomasina ary isan'ireo fitaovana iray ahafahana mampandroso ny Madagasikara haingana ihany koa. Nefa mitaky fiaraha-miasa matotra sy maharitra amin'ireo firenena hafa avy any ivelany nefa ny anatanterahana izany. Mahatsapa ny mahazava-dehibe izany ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard ka miezaka ny mitady hatrany ny hanatsarana ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena any ivelany izay tena manana traikefa amin'izany. Isan'ny tena akaiky any Madagasikara amin'izany ny firenena indianina izay tsy ela izay no nanasa ny ministra tany an-toerana nijery ny fomba iaraha-miasa ary mbola noamafisiny izany tamin'ny fitsidiana ara-pomba ofisialy nataony ny masivony Inde miasa sy monina eto Madagasikara. I Inde moa izay nanamafy hatrany ny hanampy any Madagasikara eo amin'izay resaka fiarova amin'ny pirenena izay. Atao zany dia izy ireo fanazaran-tena iarahan'ny Tafika an-dranomasina indiana sy ny Tafika an-dranomasina Malagasy. Mankalaza ny faha-enimpolo taona ny Tafika an-dranomasina amin'ity taona 2024 ity. Amina Tafika an-dranomasina ny amiral Dider Ratsiraka mitondra teny fiarabana sy firarintsoa ho an'ny Tafika an-dranomasina ihany koa ny filoha teo aloha. Maniry raha maniry raha manana rampy ny oentimana ny gouvernemanta mba isambo ataoko hoe tsy mifidy lalana, tsy mifidy ranomasina, afaka manohitra ranomasina, mba isambo afaka manao an'izany ahafahana miaro any Madagasikara avy any avaratra ka hatrany atsimo andrefana antsinanana. Endre tompoko, endre ankizy. Aza manao zavatra tsy ara-dalàna, ataovy ara-dalàna daholo ny zavatra atao rehetra. Azo atao ny manao marin, azo atao ny manao aviateur. Ny marin moa sady manana possibilité mitondra roplanina, mitondra sous-marin, mitondra sambo ary manao tafika an-tanety. Zay mba avantagentsika marin. Azontsika atao daholo zany. Misy ny fusilier marin, misy ny aviateur, misy porte-avion, misy porte-hélicoptère, misy ny sous-marin.